للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falnitenay miraba antsika rehetra ponina ny mahajanga izay manaraka tsy tapaka an'ity fandaharana émission islamique spécial Ramadan izay resadresantsika manokana ny tantarany mpaminany Moussa alayhi salam izay misy fifandraisana lehibe amin'ny vahoakany Bani Israel sy ny vahoakany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ity. Amin'ny androany inshallah araka ny nampanantenantsika omaly hoe ny zavatra horisantsika androany dia fitnatu samiriyo, izany hoe misy lehilahy anankiray antsoina hoe as-Samiriyo. Io no horisadresantsika eto hoe iza i Samiriyo, ary inona zavatra nataony, ary inona ny karazany hoe fitna lehibe, fanakorontana lehibe nataony manoloana an'ireo Bani Israel, ary ahoana ny fomba fihevitry ny Moussa alayhi salam na fomba fijery ny Moussa alayhi salam na mahana n'ilay olana lehibe izay nanjady tamin'io Bani Israel tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tsara fa rehefa niala tao Egypta ireo Bani Israel niaraka tamin'ny Moussa alayhi salam dia niala izy ireo ary teo manoloana ny ranomasina mena, izany hoe mer rouge izy ireo, ary rehefa tafala teo izy ireo dia maty i Firaona alayhi lana tao anatin'izany rendrika, tao anatin'izany rano zany i Firaona alayhi lana. Rehefa aveo, rehefa tonga tamin'ny toerana anankiray dia niangavy Moussa alayhi salam tamin'ireo Bani Israel mba hipetraka satria izy misy rendez-vous, misy fotoana ionany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izay antsoina hoe al-miqat rabbi, izany fionana lehibe amin'ny tompony izany Moussa alayhi salam. Dia tamin'izay fotoana izay izy dia niteny manao ikhlofni fi qawmi, teny tamin'ny rahalainy Haruna alayhi salam izy niteny ikhlofni fi qawmi, izany hoe aoka anao hisolo tena ahy manoloana an'ireo vahoakako. Izany hoe i Moussa alayhi salam izy no mpitarika voalohany tamin'ireo Bani Israel, ary izy no nirany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ireo Bani Israel mba hanala azy ireo tao Egypta. Fa kosa i Moussa izany hoe bras droitiny tamin'io fotoana io i Haruna alayhi salam no namany akaiky manaraka azy ary manampy azy amin'ny fotoan-tsarotra ihany i Haruna alayhi salam. Ka rehefa andeha iona amin'izany Allah subhanahu wa ta'ala izany Moussa alayhi salam dia teny izy tamin'ny rahalany hoe ikhlofni fi qawmi, izany hoe aoka anao hosolo tenako manoloana an'ireo vahoakako. Ka rehefa nandeha tany Moussa alayhi salam dia nandritra ny ndresaka izy tamin'ireo Bani Israel sy tamin'ny Haruna alayhi salam ary tamin'olona rehetra zay tao amin'ny fotoana io hoe zao andehany mandritra ny 30 andro, izany hoe handeha iona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mandritra ny 30 alina sy 30 andro no ijanony any amin'ny tendrombohitra antsoina hoe Tory. Izany hoe tamin'ny tendrombohitra izay nahazoany le afatra ihany no iverenany iresahany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ivatsiny ilay imany lehibe tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa nandeha tany Moussa alayhi salam nandritra ny 30 andro, izany ny feziny amin'ny atoandro ary amin'ny hariva izy dia mitsangana manompo ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo karazana soala araka ny fomba fanaovan'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Rehefa tamin'io fotoana iny nandritra ny 30 andro sy alina hoy Moussa alayhi salam. Fa kosa Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny ao anatin'ny Qur'an Karim manao wa wa'adna Moussa 30 laila, hoe nomenay promesse ny fionanay tamin'ny Moussa alayhi salam dia nandritra ny 30 alina. Thumma atmamnaha bi'ashrin fatamma miqat rabbi 40 laila. Dia fa Allah kosa teny hoe nampianay izany, hoe nampianay 10 alina izany zavatra zany ka lasa 70 alina no nipetrahan'ny Moussa alayhi salam tany amin'io toerana io. Ka io 10 andro farany ty, 10 andro zay nionany nipetrahan'ny Moussa alayhi salam ty, tsy fantatry n'ireo Bani Israel, ary tsy fantatry ny Moussa na dia zary tsy nafantatra fa izy niteny tamin'ireo vahoakany 30 andro no hipetrahako any. Rehefa tonga tazy dia Allah subhanahu wa ta'ala nanampy azy lasa 70 andro no nipetrahany tany.
eto ny Krista na ny tantara dia mipetraka amin'le 10 andro farany nipetrahany Mosa alayhi salam, satria tamin'io fotoana io dia nisy lehilahy antsoina hoe As-Samiri io. Lehilahy As-Samiri io dia tsy anisan'ny bani Israely, tsy anisan'ny zanak'Israely no sady tsy anisan'ny Egyptianina, fa izy dia lehilahy anankiray irakianina izay mipetraka tao Egypta no sady tsy anisan'ny bani Israely, tsy anisan'ireo Egyptianina, fa kosa nianjady taminy ireo fanambakana nataony Firaona, ka nahazo occasion izy nandeha niala niaraka tamin'ireo bani Israely tamin'izany fotoan'izany, niaraka tamin'ny Mosa sy ireo bani Israely. Io lehilahy io ihany koa anisan'ny lehilahy manana maizy azy, manana fahaizana izy, manana karazana hoe mahay tao zavatra maro samihafa izy, mahay ireo karazana zavatra amboarina amin'ny tanana sy manamboatra ireny karazana trano, haingo-trano sy ny tany reny, izany lehilahy antsoina hoe As-Samiri. Saingy ny problème mankosa tamin'izany fotoan'izany dia tsy hita izy satria Firaona tsy nanome azy pouvoir, ary rehefa izy niaraka tamin'reto mpaminany tamin'ny Mosa alayhi salam dia hita ihany koa fa i Mosa no qaid al-azim, hoe izy no mpitarika. Ifanaraka an'izany dia eo mbola eo lehilahy anankiray antsoina hoe Harona, dia tsy hita mihitsy ilay mawhib, ilay hoe karazana hoe don zay ananany zany As-Samiri zany, ka izy te hamoaka an'izany zavatra zany manoloana ny bani Israely alayhi salam, bani Israely ireo vahoakany Mosa alayhi salam. Inona zavatra zay nataony izany lehilahy zany? Inona zavatra nataony? Rehefa tsy tonga Mosa aorianany 30 andro dia nanomboka izy napiditra wasiwasy, trouble na ihany koa fakapana tamin'ireny bani Israely. Dia niteny izy manao hoe Mosa ozy izy nametsika fotoana nandritra 30 andro, fa kosa izao dia efa lasa efa mihoatra ny 30 andro ka tsy tonga izy. Ka izy dia niteny manao hoe zaho ozy izy manome antsika sosikevitra. Inona ny sosikevitra? Hitanareo ozy izy tamintsika niala, satria bani Israely, ireo vehivavy bani Israely niala tao Egypta zany dia nindrana holuio, zany nindrana ireny rojo ravaka ireny tamin'ireo Egyptiana, satria izy ireo tsy manana fa olona mahantra. Rehefa hoe misy karazana fety dia anaovan'izy ireo findramana zany tamin'ireo Egyptiana. Ka rehefa natao izany zavatra zany dia rehefa reo nitenen'ny Mosa alayhi salam fa asri fa auhaina ila Mosa an asri bi ibadika laylan innakum muttabaun, rehefa nirany Allah subhanahu wa ta'ala i Mosa alayhi salam hanafaingana ny fialan'ny bani Israely tao Egypta, dia tsy tafaverindreo vehivavy reo ireo karazana rojo sy fitafy maro samihafa zay tsara nindramin'izy ireo tany amin'ny Egyptiana. Ka niteny io lehilahy antsoina hoe As-Samiri io hoe aoka ireny rojo sy firavaka lehibe ireny aorianareo ao anatin'ny rano, satria inona no antony? Satria i Mosa alayhi salam tsy hiverina aminareo mihitsy raha tsy haverina anareo arianareo ireo holi na ireo karazana rojo maro samihafa reo. Zany nataony As-Samiri tamin'izy ireo. Rehefa navoaka ny reo vahoaka Israely any, reo vehivavy reo rojo reo, dia nalainy As-Samiri, tsy nariany anatin'ny rano fa nalainy ary namboariny karazana aijily, zany hoe sarivongana lehibe, ondry lehibe anankiray namboariny zany, satria izy te hamoaka ilay fahaizany manamboatra sary sikotra, fahaizany manamboatra ireo tao zavatra maro samihafa, dia navoakany tamin'ireo volamena lehibe zay navoakan'ireo vehivavy bani Israely zay hoe ho an'ireo Egyptiana, dia nalainy iny dia namboariny izany hoe namboariny sarivongana lehibe anankiray. Dia eo izy dia niteny hoe hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, zany hoe izy niteny ty ozy izy le tomponareo sy tompony Mosa, fa Mosa alayhi salam dia very lalina ka nandeha ka tsy tafiverina hatramin'izao. Zany hoe karazana fanararotana anireo bani Israely namoanan'le fahaizany, fa kosa nanao fitina tamin'ireo bani Israely. Ireo bani Israely ihany koa noho hoe izy ireo mila zavatra hita maso, fa izy ireo tsy dia manana loatra, izany hoe ilmul ghaib, zany hoe tsy mino ny zavatra tsy hita maso fa mila zavatra hita maso. Zany natonga izy ireo rehefa nandalo amin'ny tanàna anankiray nahita ireo vahoaka manompo sampy, dia niteny hoe ya Mosa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ory Mosa zay koa namboaro tompo karaha ireo olona ireo manana tompo, zany mila zavatra hita maso. Ka fanararotana no entiny As-Samiri izany zavatra zany namboariny, dia niteny hoe io no tokony tompotompoina, fa i Mosa nandeha dia very lalina tsy tafiverina hatramin'izao. Ka nisy tamin'ireo bani Israely ary akamarozan'izy ireo nanaraka le teniny As-Samiri, ka nanompo an'izany zavatra izany, nanompo izany karazana hoe ondry lehibe izany no nataon'ireo bani Israely. Rehefa vita le 40 andro
efapolo alina nataony Mosa alayhi salam niaraka tamin'ny at-Taurat, zany hoe ireo karazana le boky masina Taurat sy misy an'le didy folo tao aminy, de niverina i Mosa ankafaliana falifaly Mosa alayhi salam tamin'ny fiverenana ndeha amin'ireo bani Israely fa hoe nahazo an'izany Taurat zany. Rehefa tonga tare de surprise nahazo an'i Mosa alayhi salam, satria nano antony izy rehefa falifaly niona tamin'ny Allah nandritra ny 70 alina nanompo azy, nanao soala, nanao fifehezana, dia tonga teo izy dia nahita andreo bani Israely manompo an'izany aintsila na izany sarivongana ondry zany, dia tezitra i Mosa alayhi salam ary nitenitsy Qur'an Karim manao wa alkal alwaha, zany natsipiny le didy folo teo an-tanany, natsipiny Mosa alayhi salam no ny atezerina lehibe tao aminy. Rehefa nahita an'iny izy dia misy zavatra telo, hoe olona telo zany no nahatonga iny fitina lehibe iny. Tsy maintsy antanina tsirairay reto zavatra reto, ireo bani Israely, ireo vahoaka ny bani Israely, as-Samiri izay hoe as-Samiri zay nanao an'izany zavatra zany ka nahatonga azy ireo very lalina, ary ny fahatelo dia Haruna alayhi salam. Inona no antony antanina Haruna alayhi salam? Satria napetra ny mpaminany Mosa alayhi salam Haruna alayhi salam ho pitarika azy ireo na andimby azy rehefa tsy eo i Mosa alayhi salam. Zany hoe zany zavatra zany dia tsy maintsy ijerevany Mosa alayhi salam. Aiza no tokony anomboana? Moa ve amin'ireo bani Israely sa amin'ny Haruna sa amin'ny as-Samiri? Raha ohatra ka izy nanomboka tamin'ny as-Samiri dia tadidio tsara, ohatra ka nanasazy as-Samiri izy dia mety maro amin'ireo bani Israely zay nanompo an'izany sary sikotra zany no mety niaro an'ny Samiri. Raha nanomboka tamin'ny Haruna izy mety ihany koa olona maro izay niaro an'ny Haruna. Fa izany nanomboany Mosa alayhi salam dia ireo bani Israely tamin'izany fotoana zany. De niteny Mosa alayhi salam tamin'ireo bani Israely, moa ve nareo niala amin'le maw'id, ilay hoe fampanantenana nataony Allah subhanahu wa ta'ala fa izy no tompo tokony tomponareo. Dia niteny ireo bani Israely tamin'izany fotoana zay manao qalu ma akhlafna maw'idaka بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Zany dia teny ny Qur'an Karim ao anaty suratu Taha, zay miteny fa zavatra zay nandalo, zany hoe namaly ireo bani Israely zay ozy izy dia tsy niala tamin'ny fampanantenany tomponao, fa kosa as-Samiri no teny taminay fa ilay zavatra ireo holy, ireo firavaka zay hoan'ireo bani reo Egyptianina dia tsy anareo, ka zany natonga ny Mosa tsy taverina aminareo ka arianareo io zavatra io, ka narianay nefa nitsipony Samiri zany dia nataony anty aintsila, zany hoe ity sary sikotra ty ka lasa io no tomponay. Dia hitany Mosa alayhi salam fa as-Samiri io no fototry zany olana lehibe zany. De inona nataony Mosa alayhi salam? Mbola tsy nandeha niteny vantana izy tamin'ny as-Samiri fa mbola nampitahotra ankolaka any Samiri izy tamin'izay fotoana zay. Inona zavatra nataony? Nitodika izy tamin'ny Haruna alayhi salam ary tsy vita nitodika fa nisotominy le somotra ny Haruna alayhi salam ary nisotominy nandeha taminazy ary niteny izy tamin'ny Haruna tamin'izay fotoana zay. Dia niteny Haruna alayhi salam yabna la ta'khudh bil lihiyati wala bi ra'si, raha alako aoka zao izy tsy hosotominao amin'ny somotrako na amin'ny lohako, fa zao izy dia matahotra amin'ny zavatra zay nandalo tamin'izany fotoana zany, satria innal qauma stada'afuni wa kadu yaqtulunani, satria ireo vahoaka nanompo sampy hoe niezaka zao nananatra azy ireo mba tsy hanao an'izany zavatra zany, niezaka zany nanakana azy ireo, niezaka zany na zavatra maro mba hanakana an'izany fanompo-tsampy zany, fa kosa innal qauma stada'afuni wa kadu yaqtuluni, fa ireo vahoaka reo kosa tsy naneky nanao zavatra zay nampalemy ahy ary saika namono ahy mihitsy tamin'izany fotoana zany, wa kadu yaqtulunani, ary saika namono ahy mihitsy zany hoy Mosa, hoy Haruna alayhi salam tamin'ny Mosa. Ka nitodika i Mosa alayhi salam, zany hoe ireo bani Israely na de nisy fahotana nataon'izy ireo fa nifotatra amin'ny fahotana dia tsy izy ireo fa lehilahy antsoiny hoe as-Samiri. Tsy vitan'izany ihany koa nitodika tamin'ny Haruna mibaribary zany amin'izy rehetrarehetra zao fa as-Samiri no nanao an'izany fitina lehibe zany. De nitodika tamin'ny Samiri izy. De rehefa nitodika tamin'ny Samiri izy de niteny hoe qala ma khatbuka ya Samiri, inona zavatra zay olazanao ry Samiri tamin'ny zavatra zay nandalo?
dia nazavatra nataony Samiri rehefa hitany Mosa tezitra tamin'ny bani Israely, tezitra tamin'ny Harona, dia nananaroatra izy amin'ny fahatezero zany, niditra tamin'ny alalany resaka finoana. Inona zavatra zay niteneny manao qala basurtu bima lam yabsuru bihi fakabadtu qabdatan min athari rasul fanabadtuha wa kadhalika sawalat li nafsi. Zany dia teny Samiri, zao izy rehefa tsika niala tany Egypta dia ireny rehefa tsika niala tany Egypta, rehefa bani Israely niala nandalo tamin'iny rano zay nikapohanao iny, nandalo tamin'iny, dia zany nahita ozy izy Jibril alayhi salam. Zany hoe Jibril nanaraka afaran'ireo bani Israely, ka le dia tongotra ny Jibril iny no nalaiko izy, ary naraiko dia nitahiriziko. Ka rehefa nitahiriziko zany, rehefa navoako ozy izy io sampy na io sarisikotra eo, dia ilay dia tongotra ny Jibril alayhi salam no fakadhabtoha, zany hoe natsipiko tamin'io karazany sarisikotra eo, ka lasa misy baraka izany zavatra izany. Ka zany no antony niantsoko azy ireo mandra-pahatongavanao mba hanompo an'ity zavatra ty, hoy Samiri tamin'ny Mosa alayhi salam. Hitantsika fa hakingasaina zay mamotika no nataony Samiri, zany hoe tsy vitanizy fa nanao an'izany zavatra zany, mbola namaly ihany koa amin'ny lafiny finoana mba ahafahany isontona ireo bani Israely. Fa Mosa alayhi salam amin'ny mahampaminany azy, amin'ny maha-olo-dehibe azy, amin'ny mamanina ny maizy azy, dia tsy namaly Samiri. Fa inona zavatra zay nataony mpaminany Mosa alayhi salam, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Teneniny Mosa alayhi salam, raha zany ozy izy ny zavatra mandalo dia aoko anao hiala amin'ny vahoakany bani Israely. Zany hoe niroahany Mosa alayhi salam niala tamin'ny bani Israely Samiri, zany hoe niala tao nandeha izy rery, tsy misy olona afaka mikasika anao ary mitantara ireo mpampitantara. Fa rehefa maty zany Samiri zany, satria izy rery tsy nisy olona niaraka tany mihitsy mandra-pahafatiny, satria sazo nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azy, sy nomeny Mosa alayhi salam azy rehefa niteny ireo mpahatantara. Fa rehefa maty zany Samiri, tsy nisy olona na zavatra na vitany mikasika ny vatany noho ny areti-koditra zay nahazo azy, satria Mosa alayhi salam antakola la misasa, tsy misy zavatra afaka mikasika anao, hoy mpaminany Mosa alayhi salam. Ka nandeha zany lehilahy zany niala tamin'ireo bani Israely. Zay no sazy voalohany namena an'izany Samiri zany. Ary tsy vitan'izany le inona mozy ty le sarisikotra zay namboarinao, lanuharrikanna lahu thumma lanansifanna lahu fil yammi nasfa. Tsy vitan'izany fa ilay ondry sarisikotra lehibe namboarinao dia lanuharrikannahu, zany odoroanay, tehanay zany, olazaina fa hoe tsy omarina ilay zanahary na tsy omarina ilay tompo zay tokony tompona. Tsy vitan'izany fa lanansifanna lahu fil yammi nasfa, zany hoe hoarianay ao anatin'ny rano ihany koa izany tompo zay nioverinao fa tompo nanarianao anireo bani Israely. Zany hoe sazy telo nahazony amin'ny Samiri, dia ny voalohany ny fialany, tsy ho isan'ireo bani Israely, tsy ho isan'ny mpiaradia Mosa alayhi salam, izy rery tsy nisy tsy niara-niaina tamin'olona, maty izy rery tany amin'ny toerana zay nandana tamin'ny désert lehibe. Ary manaraka an'izany dia ilay tompo zay nioverin'ny tompo nanarian'ireo bani Israely dia nidorona, ary ny fahatelo dia narina any anatin'ny rano. Izany zavatra izany. Dia rehefa aveo Mosa alayhi salam todika tamin'ny bani Israely, niteny izy manao hoe innama ilahukum alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in ilma. Ny tomponareo ry bani Israely dia ilay tompo lehibe ary manana ny maizy azy ary midadasika ny fahalalany zany tomponareo zany. Dia rehefa aveo izy niteny tamin'ny bani Israely noho ny fahotana lehibe zay vitanareo, noho ny zany zavatra zay vitanareo zany, dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala naniraka anareo hanao tauba. Fa fomba ahoana kosa no anaovan'izy ireo tauba? Eto dia tiako marina fa bani Israely dia tsy mitovy amin'ny vahoakany mpaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Any mpaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dia mino an'izany al-ghaibiyya, ireo zavatra tsy tamaso zany. Fa bani Israely kosa dia mila zavatra hitany maso zay vao izy mino. Mbola hitantsika mitantara manaraka, satria maro zavatra zay tsy inon'izy ireo raha tsy hita maso. Na dia tompo Allah ireo dia miteny zay mila mahitany Allah mivantana, fa tsy mino an'izany zavatra tsy tamaso zany. Fa tsika vahoakany Muhammad kosa tsy nahita azy,
tsy nahita fahagagany fa tsika mino azy ary mino ary zay le suifa zay nyteneny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an mihitsy amin'ny al-yuqimuna salata wa mimma razaqnahum alladhina yu'minuna al-ghaib zany itsika dia mino an'izany zavatra tsy tamaso zany fa ny taobantsika zany dia anao mifona amin'ny Allah tamin'ny adosoanao de efa vita zay fa fany Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotananao fa ny bani Israel kosa dia tsy zay araka ny tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an manao hoe wa iz qala Musa liqaumi ya qaum innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum zany tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa Musa alayhi salam teny tamin'ireo vahoaka ny taorian'io le fitna lehibe nataon'ny samireo andaninareo mandeha manao taoba dia inona ny taoba izy ireo satria nareo nanao tsirariny tamin'ny fakanareo ilay al-'ijla ilay sary sikotra ho tompo de danareo manao taoba inona ny taoban'izy ireo faqtulu anfusakum mifamonoa nareo zany hoe mety mahagaga antsika hifamono ve izy ireo zay vao Allah subhanahu wa ta'ala anao an'izany taoba zany satria bani Israel tsy mino ilay al-ghaibia ilay zavatra tsy tamaso fa izy dia mila zavatra hitamaso ka Allah subhanahu wa ta'ala teny mifamonoa nareo de teo izy ireo ny samy naka antsy vonona hifamono rehefa vonona hifamono izy ireo de teny Allah subhanahu wa ta'ala dhalika khairun lakum rehefa vonona nareo matoa nareo vonona hifamono zany de vonona hanao taoba ka nyteneny Allah subhanahu wa ta'ala efa mifafany ny fahotaninareo dhalikum khairun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala mifafany ny heloka an'ireo bani Israel fa misy kosa ireo mpitantara miteny hoe fa nifamono mihitsy izy ireo zay vao nataony Allah subhanahu wa ta'ala mifafany izany heloka zany izany rehetra zany dia tsy fitovizan-kevitra eo amin'ny manampahaizany sasany teny tsy nifamono izy ireo fa rehefa vonona hifamono dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala nifafany ny heloka fa misy ireo indrindra ireo Israelianina no mandefa an'izany tena mifamono mihitsy izy ireo tamin'izay fotoan'izay zay nahazo ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala zany no tantarantsika tamin'ity androany ity isorina nanaraka an'izany hatramin'ny farany ary manome fotoanao ho amin'ny raha ampitso tantara anankiray zay tantara misy fitna lehibe nataony lehilahy antsoina hoe Bilaam ibn Ba'ura no hitantsika raha ampitso insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عظات